Fifalina lehibe wa Pasteur Isidore Andrianirina sy ny fianakaviam-be ny fanainy voninahitra no misaotra ny poniny Mahajanga ny amin'ny fanarahana ireo fandaharana ataonay amin'ny aino amanjery toy ny radio sy télévision eto Mahajanga izany. Zava-dehibe aminay ny mahalala sy mahita fa miaino anay ianareo. Profon'izany ny fahatongavan'ny olona manarivony tao amin'ny kianja mitafo ny complexe sportif Mahajanga tamin'ny fafito amby roapolo ny volana aprily lasa iny. Be dia be ny olona tonga tao ary ny etsi-po manokana mihitsy Andriamanitra tena tiana hovonjena ny vahoaka ny Mahajanga. Ekena fa misy ihany olona vitsivitsy zay tsy tia zavatra tsara fa zava-dehibe aminay ny mahita an'ireny vahoaka maro be resy lahatra manantona ao anatina fivoriam-bavaka amin'ireny fotoana ireny. Ny toy moa ny fotoana ny herinandro manaraka an'iny tao an-tany Masaja isanandro. Tena ndray olona isanandro ny tenako sy ny vadiko Pasteur Josia mba amin'ireo mpiara-miasa amiko ireo manomboka amin'ny 7 heures maraina ny fotoana isanandro mandrapa arivany andro fandraisana olona fa mirobiny foloka hatramin'ny 2 ny tena fivoriam-bavaka izany. Be dia be ny olona nanolo tena ho an'i Jesosy. Isaorana ny tompo izany rehetra izany. Fa tamin'ny sabotsy lasa teo kosa dia taitra ny mpiara-mivavaka fa feno hipoka ny tranobe ny kolotsaina. Fitorana filazantsara moa no natao tao amin'ny complexe sportif iny. Misy ny tonga nanatrika an'ilay hetsika fotsiny dia nijanona izy fa mba nanatrika fotsiny hoe mba tia hita zavatra eny. Fa misy kosa ny nanapa-kevitra dia tonga atrao amin'ny tranobe ny kolotsaina izay fanaovana fivoriana isaky ny sabotsy iarahana amin'ny fianakaviam-be ny fanainy voninahitra. Feno hipoka ny tranobe ny kolotsaina. Misy nefa tsy mahazo seza intsony fa mipetraka amina vato ery arena arena. Be dia be ny olona resy lahatra ka noho izany mitohy mandritra nyity volana ity ny fivoriam-bavaka isaky ny sabotsy ao amin'ny tranobe ny kolotsaina. Manomboka mampianatra batisa atoato, atonga ny olona olom-baovao, atonga ny olona ho zanak'Andriamanitra, atonga ny olona any anarana voasoratra any an-danitra any amin'ny fonenany Jesosy Kristy. Eka manasa antsika rehefa asabotsy ao amin'ny tranobe ny kolotsaina mandritra nyity volana ity iresaka ny atao hoe fitombona ara-panahy, mitombo ara-panahy satria ny olona anankiray rehefa tsy mitombo tsy maintsy maty izy. Tianio ange misy zazakely anankiray teraka tsy nitombo tsy maintsy maty ny afarany iny. Ka tahaka izany ihany koa ny olona rehefa ateraka indray tsy tombo mihitsy tsy maintsy maty ny ara-panahiny tsy ho tonga any an-danitra velively mihitsy izy. Isaky ny sabotsy izy io tranobe ny kolotsaina. Ao koa ny alahady ao amin'ny gymnase couvert na kianja mitafo ny Mahajanga amin'ny fito sasany maraina. Asaiko ampitiavana isika hiaino ny tenin'Andriamanitra, anara-dian'Andriamanitra fa hita ny voninahitra Andriamanitra isika. Ankoatran'izay noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia efa tsy ombitsono ny toerana rehefa fivoriana larobia any an-tany Masaja dia ao amin'ny tranobe ny kolotsaina indray ny fotoana isaky ny alarobia manomboka amin'ny alarobia ho avy izao. Etsy amin'ny maison de la culture rehefa alarobia amin'ny 12 ka hatramin'ny 24 ny fivoriam-bavaka natao farana amin'ny 24 mba ahafahanao mbola andeha hianatra, ahafahanao mbola andeha hamonjy ny asa amandraranao. Tongava fa misokatra ho anao ny fonay, misokatra ho anao ny tranobe ny kolotsaina, misokatra ho anao ny fitiavan'ny fiangonana, misokatra ho anao ny varavaran'ny lanitra. Tianao Jesosy. Pasteur Isidore Andrianirina tsy mpamonjy, tsy mpanasitrana, tsy mpanafaka, tsy mpanao fahagagana fa mitory an'i Jesosy Kristy miseho ny heriny ho an'izay mino. Tahin'Andriamanitra. Reto olona tonga eto reto velona ny fanantenany fa etsika eo amin'ny fiainany Andriamanitra. Fotoana alarobia atoandro aloany amin'ny 22 ka hatramin'ny 2 marobe mila ho feno ny tranobe ny kolotsaina satria manomboka fantatry ny olona fa Jesosy ny vahaolana ho azy.
anao jesosy